sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Toy ny zaza voateraka ianareo koa maniria ny ronono mpanatsy misy fangarony mba hitombony ny famonjena aminareo. Alleluia. Mbola agnatin'ny hafaliana tanteraka entin'izao paka izao ry mpiaino jegny no entinay manolotro fiarabagna ho antsika jiaby izay magnaraka ny radio Fagniry amin'izao fotoagna izao. Ny loha hevitra naroson'ny fiangonana ho antsika amin'izao alahady faharoa amin'ny paka izao na ny Quasimodo araka ny filazagna azy dia ny hoe mifalia sy mifankatiava ao amin'ny tompo. Ka andeha ahodinintsika amin'ny alalan'ny reto vaky telo izay naroson'ny fiangonana ho antsika, ary rehefa aveo atsika dia iaraka hitandregny ny fampianarana sy toriteny avy amin'ny ray aman-drenitsika dia Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Ny vaky teny voalohany amin'izegny dia boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko faharoa ny andinin'ny faharoa amby efapolo ka hatramin'ny faha fito amby efapolo. Ny iray toerana ny mpino rehetra dia nombonany ny fananany rehetra. Nazoto ireo mpino tamin'ny fampianaran'ny apôstôly sy ny famonjam-pivoriana ary tamin'ny famakiana ny mofo sy ny fivavahana rehetra. Betsaka ny fahagagana sy ny famantarana nataon'ny apôstôly tao Jerosalema ka raiky tahotra ny olona rehetra. Ny iray toerana ny mpino rehetra dia nombonany ny fananany rehetra sy namidiny ny taniny sy ny fananany ka nozarizarainy tamin'izy rehetra araka izay nilainy avy. Nazoto ny aranankao amin'ny tempoly isanandro izy rehetra sy namaky mofo tany an-tranony ary nihinan-kanina tamin'ny kafaliana sy fahatsoram-po. Ny aranderan'Andriamanitra sady tsara laza tamin'ny vahoaka rehetra ary nanampin'ny tompo isanandro ho isan'izy ireo ny olombonjena. Izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Niva tunatsipini panorchanga nui dunalana na tau feisuru niva tunatsipini panorchanga de Cristi tumpane mancha Attends bien toi vous vatsara et Famanda kisani fitiava Dans l'Israël et les fiana cavine Famanda kisani fitiava
fitiavany Zari matiamo trambo azy tompo mandrakizay ny fitiavany Rehefa orinano ny antony tompo ka henony teno alalahiny izy tompo ka tsisy aiko tsy misy afamano hitray niva tunatsimpini panurjana Nularanna na tofei suru Niva tunatsimpini panurjana De Cristi tumpuane mancha Famumba di tumpu si manampiara Radini chiudi favaruque Aleu re mi fefia mi tupo Usai re mi fefia manulula Aleu kutuku re mi fefia mi tupo Usai a mi nyulu maiere Unzi na mafia fatina ulavo Fatunga na munziani tupu Ai tu vaheri tu manzi si tupo Nenekyu pamunzinia Yubi si falya fatapa munzena Nianza wachanu ni marina Niva tunatsimpini panurjana Nui tunalenna na tofei suru Niva tunatsimpini panurjana De Cristi tumpuane mancha Natsutrani tumpuni tana kavana Natsutrani anampa janierine Kahimba muvelu natsimba bufatya Ianza na tona de manica Nizamba imafi tuku ishitu Kinanza tsifuni ufa atie Wen barabara ni faha marina Ikira kisautrani tupu Fayetu tukun barabara ni tu Ni marina numi di jamine Shana kenang famia inwari tupu Neneku pamunzini aju Niva tunatsimpini panurjana Nui tunalenna na tofei suru Niva tunatsimpini panurjana De Cristi tumpuane mancha Ni vatu na zipi ni panuritaha Nuitu na tofei suru Sani nuasa na tauni zitumpwe Kakani masumiteri Saure nuanru na tauni zituhu Kiravu ni faliane Avari tumpu tungava hamunze Tungava nume fandeshela Ara ni tupu nuitsufa na raha Jetunga mishewa na jehane Itsufi na iranu tukuya na rewe Nivuga tochanu ni tumbu Niva tunatsimpini panurjana Nui tunalenna na tofei suru Niva tunatsimpini panurjana De Cristi tumpuane mancha Fatera de nani cilai tumpuzinia Avimi la ara mitanza pakashwe Tumpuane mani tishara kena Atovya tuavu fatara ni tumpwe Atovya tuavu ni raja na muzi Njana kasi
shuru nivatwe niva tunatsipini panoitrana Kristi de Kristi tompo Andriamanitra. Vakteny masina faharoa taratasy voalohany masindapiera apôstôly ao amin'ny toko voalohany ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahasivy. Niteraka antsika ao amin'ny fanantenana velona ny tompo nohony ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona. Ry kristianina havana, isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famondram-pony nohony ny fitsanganan'i Jesosy Kristy ho velona ho amin'ny fanantenana velona, hahazon'ny lova tsy mety simba, tsy misy pentina, tsy mety levona, izay voatahiry ho anareo any an-danitra, dia ianareo izay arovan'ny herin'Andriamanitra amin'ny finoana ho amin'ny famonjena izay efa voninkaseho amin'ny andro farany. Ny fiheverana an'izany no iravoravoanareo, nefa mbola tsy maintsy ampahorian'ny fitsapana samihafa vetivety ihany ianareo, ka rehefa voazahatoetra ny finoanareo izay ambony lavitra noho ny volamena, io anefa mba zahantoetra amin'ny afo ihany na dia zavatra mety simba aza, dia ho hita fa manjaridera sy voninahitra ary hajahoanareo izany amin'ny andro isehoan'i Jesosy Kristy. Tia azy ianareo na dia mbola tsy nahita azy na oviana aza, mino azy ianareo na dia izao aza mbola tsy nibanjina azy. Izany no iantohan'ny fonareo amin'ny hafaliana tsy halazaina sy be voninahitra, sady matoky ianareo fa hahazo izay antenain'ny finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, ye kena teni jangari foto dunia caranga jabe. Alleluia, alleluia, ye kena teni jangari foto dunia caranga jabe. Alleluia, alleluia, ye resina teni jangari biarina yang pena na ye. Alleluia, alleluia, ye resina teni jangari biarina yang pena na ye. Evanjely masina nosoratan'ny masindahy Joany ao amin'ny toko faharoapolo ny andininy fahasivy folo ka hatramin'ny faharaiky amin'ny telopolo. No ny afaka ateloana dia tonga i Jesoa. No ny ariva ny andro voalohany amin'ny herinandro raha nirindrina ny varavaran'ny trano nivorian'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin'izy ireo hoe, ho aminareo anie ny fiadanana. No nefa nilaza izany izy dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahita ny tompo, dia hoy indray izy tamin'izy ireo, ho aminareo anie ny fiadanana, tahaka nandrahan'ny raiko ahy no andrahako anareo koa. Rehefa nilaza izany izy dia nitsoka ka nanao tamin'izy ireo hoe, raiso ny fanahy masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela, ary izay ho tananareo dia ho voatana. Fa i Tôma ilay atao hoe Didimo anankiray tamin'ny 12 lahy kosa tsy mba tao amin'izy ireo tamin'ny nahatongavan'i Jesoa. Ka hoy ireto mpianatra sasany taminy, efa nahita ny tompo zahay. Fa hoy izy tamin'izy ireo, raha tsy hitako ao amin'ny tanany ny loakin'ny fantsika, ka atsofoko ao amin'ny loakin'ny fantsika ny ratsan-tanako, ary atehiko amin'ny tratrany ny tanako, dia tsy hino aho. Noho ny afaka avaloana, raha mbola nivory tao an-trano ihany ny mpianatra sady teo koa i Tôma, dia tonga i Jesoa nefa nirindrina ny varavarana. Nitsangana teo afovoany izy ka nanao hoe, ho aminareo anie ny fiadanana. Ary hoy izy tamin'ny Tôma, atao veto ny ratsan-tananao ka zahao ny tanako, ary erisoy ny tananao ka atehafo eto amin'ny tratrako, dia minoa fa aza malainkino. Dia namaly i Tôma ka nanao hoe,
tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesoa taminy: nino ianao ry Thomas satria nahita, sambatra zay tsy nahita ka nino. Maro koa ny fahagagana nataony Jesoa teo mason'ny mpianany no tsy voasoratra amin'ity boky ity. Fa voasoratra ereto mba ino anareo fa i Jesoa dia zanak'Andriamanitra, ary mba azo anareo ny fiainana amin'ny anarany amin'ny finoana azy. Izany ary kankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, dia raneho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, izao alahady manaraka ny Paka izao no lazaina amin'ny teny latinina hoe Quasimodo, izany hoe mbola Paka ihany koa ho ansika, ary satria ny Paka sy inona fa i Kristy nitsangako velona. Ary ty alahady faharoa ity no izay hoe i Kristy nitsangako velona izay i Masinday Thomas enitsika tamin'ny evanjely teo no nanambara azy, ary azo lazaina fa isika siraikiraika jiaby no tahaka ny Masinday Thomas manambara hoe Tompoko sy Andriamanitro. Dia nahatonga ihany koa ary an'ny Papa Jean-Paul faharoa, Masinday Jean-Paul faharoa anambara ity alahady Quasimodo, alahady faharoa amin'ny fankalazana ny Paka i Kristy nandresy ny fahafatesana ho alahady ny famindrapo, satria i Kristy nitsangako velona no mampibaribary fa famindrapo tokoa Andriamanitra. Ary dia izay no nambarany Jesoa, ny fomasiny Jesoa zay mampibaribary an'izay famindrapon'Andriamanitra zay tamin'ny masimbavy Faustina. Ka izao alahady faharoa izao no ankalazasika ary ny famindrapon'Andriamanitra. Ka sy magaga raha ny lohevitra atolotry ny ireo tenin'Andriamanitra amin'izao alahady faharoa ankalazasika ny Paka izao, raha fitinina amin'ny hoe mifalia isika mianakavy, isika olona raika jiaby mifalia ary aoka hifankatia ao amin'ny Tompo. Ary dia zany hoe lay hafalian'ny Paka dia manenika ny fosika, mirehitrehitra ao amin'ny fosika tahaka ny nampirehitehitra n'izay fandresen'ny Kristy izay, raha i Kristy niona tamin'ny ireo mpianatra tany Emaosy, ary lay hafaliana mirehitrehitra ao am-po dia sy tanaka zaraina amin'ny hafa. Ary dia izay no mahatonga asika hifankatia anambara an'izay vokatry ny Paka izay. Ny vokatry ny Paka dia ny fiadanana, ka ny fiadanana dia sinona fa isika mifankatia ary miara-paly ao anatin'izay fihavanana vaovao nentin'ny Kristy, ilay fitiavana nampianarin'ny Kristy. Ary sy inona zay fitiavan'ny Paka izay fa ny fanontona isika zay mifanasoa mifankatia tokoa, ary zay ny Paka ho ansika. Raha mankalaza ny Paka isika, raha Paka tokoa ny fiainasika, raha sy isika alleluia ho isika tamin'ny sabosy masina, raha tisika ho isy alleluia tokoa ny fiainasika, dia aokary ifankatisika misy alleluia ny fiainasika raha ao anatin'ny hafaliana isika. Dia izay tokoa ary ry kristianina havana no manery asika ary manosika asika araky ny lazaisika tamin'iny taona ny famindrapo iny, mba ho chapelle ny famindrapo velona isika siraikiraika avy, chapelle ny famindrapo velona isika raha ny fosika honena n'Andriamanitra, honena ny fitiavan'Andriamanitra, ilay fitiavana tianompo, tianasoa ny hafa, zany hoe ireo manodidina antsika, ary anisany manodidina antsika ihany koa ny tontolo iainana. Ka noho izany tsy hanapotika ny tontolo iainana isony isika, fa
anasara any kolokolo ny tontolo iainana ary de zay niezaka iainany tanora amin'izao fiomanana amin'ny fankalazana ny JMJ zao sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy aokary anana an'izay falemem-panahy izay isika ary de zay ny vokatry ny famindrapon'Andriamanitra ao amitsika ivelomansika tokoa ny famindrapon'Andriamanitra raha malemy fanahy isika ka raha malemy fanahy isika dia sapely ny famindrapo velona eo amin'ny tontolo manodidina antsika eo amin'ny fianakaviasika ilay eglizy kely eo amin'ny eglizy fiombonana eglizy fototra eglizy iraka raha mivelona an'izay falemem-panahy izay isika ary de zay no tiany asan'ny apôstôly ambara ao amin'ny vakiteny voalohany raha nazoto ny haino fampianaran'ny apôstôly mandalina finoana i Kristy mpiarabelona amintsika taona ny fandaliana-pinoana izao dia izay no nataon'ny apôstôly ohatra velona ho ansika izany ry kristianina hapana kokary isika ho vokatry ny paka amin'ny izao paka 17 izao 2017 izao azoto andalina amin'ny finoansika ary de zany niezaka ataosika amin'ireny trano vao nahorisika anisan'izany ny centre polyvalent Lucien Boutvachoa anisan'izany ny centre spirituel Saint-Augustin anisan'izany ny toeram-piofanana maro isan-karazany any amin'ny ampanefena any amin'ny toerana maro isan-karazany aoka azoto iain'ny fampianarana ny eglizy sika ary amozy ny fivoriana isika mifikambanana masina sy ny firohotana aoka anatanteraka an'izany sika zany ny paka ho ansika zany ary isika any amin'ny vomiera any amin'ny eglizy fiombonana ny vomiera ho isika zay nambarasika fa tena mpaminany sika tena mizoro ho vavolombelona manompo ka aoka tahaka an'ireo apôstôly ary sika azoto amonzy ny fivoriana ary de ivavaka ary indrindra koa araka ny lazaisika teo entan'ny fifankatiavana marina isika dia ny fampizarany mata sy ny masaka ireo apôstôly izany hoe nandray an-tanana ary de zay nidika ny asom-pinoana ry kristianina havana miasina ny finoana ireo apôstôly hatramin'ny voalohany ka isika koa no ny maha-katôlika sika dia ny miasina ny maha-katôlika isika mba ho amasin'ny finoana katôlika ny fiainasika ka ho paka isan'andro isika ary dia izay ihany koa no mbola ampianariny masinday Piera amin'isika ary mba anambara ny fanantenasika amin'ireo mpiarabelona amintsika isika zay no vokatry ny paka sy mpisinjo ny lasa isika fa noho ny asan'ny fanahy masina noho ny famonjena nentin'ny Kristy dia feno fanantenana isika ary de zay no mahatonga asika fa indrindra isika tanora manomana izao JMJ izao anambara ny fanantenansika génération Makarios isika ka manambara an'izay fanantenansika i Kristy velona no fanantenana velona ansika ka ahatonga asika ahazo ny lova sy mety simba sy misy pentina sy mety levona ka entan'izay fanantenana izay isika no manatanteraka ireo adidy sy andraikitra fa indrindra ny asa fanompoana ny asa fandraisan-tanana ny andraikitra sy ny adidy eo amin'ny fianakaviana eglizy kely eo amin'ny eglizy fiombonana eo amin'ny eglizy fototra eglizy iraka eo amin'ny fikambanana masina misy asika eo amin'ny vomiera misy asika ho kristianina velona manambara ny fanantenan'ny Kristy tokoa isika ka tahaka ny masinday Toma vonona mandrakariva na de eo aza ny fitsapana misy isan-karazany na de eo aza ireny fizaliana mety hitranga na eo aza ny fanenjena anambara tahaka nataon'ny masinday Toma tahaka
tahaka ny Lucien Mbodivoasoa izao alahady koa Quasimodo izao no fahaserovana ny namonoana azy ho martiry ka nanambarany teo mpamono azy tomboko sy Andriamanitra izy Jesoa ary teny vavaka ho an'ireo mpamono azy izy ka engany isika koa izoro anambara amin'ireo manodidina antsika fa i Kristy izy mizangako velona tokoa no piara-dalana amintsika piara-belona amintsika izy ny tompo sy Andriamanitsika ka raha ao anatsika tokoa dia omeny Jesoa amintsika ary ny fanainy ka anana ny fiadanantsika ary anana ny herim-po ilaina rehetrarehetra ka anambara amin'ireo manodidina hoe efa nahita ny tompo tokoa izahay ka izay tokoa ary ry kristianina havana enganie izao fankalazasika ny alahady ny famindrapo alahady faharoa amin'ny Paka mbola ao anatin'ny Paka isika Quasimodo anampy asika iroso lalindalina koa amin'izay fiainam-pinoana zay piarabelona amintsika Jesoa ka matoky azy sika ka engany entany ny fanahiny tokoa isika ka anambara azy eo amin'ny fiainansika ry Jesoa zokinay io engany hoisy fiavozana ara-panahy tokoa izahay ka ny famindraponao anenikanay ka ho fiainao faliana sy fanantenana izahay eo amin'ny fiainanay andavanandro ary na dia malemy aza izahay na dia fatra-pisalasala aza izahay dia engany erezinao tahaka ny Masindray Thomas tahaka ny Lucien Mbodivoasoa ka ieky fa ianao tokoa ny tompo sy Andriamanitra ary vonina anambara izany na dia hatramin'ny farafofonanay azy ka amin'izay dia ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro tokoa izahay aoko tanteraka izany narany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijogoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijogoantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy.